Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasa ny vamalalo ny antsika amin'izao fotoana izao dia fahaberen'ny tena komena aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha anao fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ary ny mpikambana anatin'ny groupe izay maresy dia manonona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsy eto indray androany dia ny fiadanan'ny tompo ane amintsika rehetrarehetra dia tonga soa aravaina tonga soa daholo isika tsirairay avy ny fiadanan'ny tompo ane amintsika rehetrarehetra. Mina zatra rehetra aloha tsika hivavaka metraka amin'ny fotoana ampiaratan'Andriamanitra dia avy eo tsika hifampiarahaba fa arabaiko manokana izay rehetra androany izy vao tonga teto dia teny aminay tsy ala maneto ianao androany fa andray vokatsoa tokoa amin'ny fianonao tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity miaraka aminay eto amin'ny fandaharana Andramboka Izaho. Ny tompo aritsika rehetra tonga soa vavaka fiambenana andao hoe hivavakantsika miaraka amin'ny fotoana ampiaratan'Andriamanitra andao ampandrosoantsika ny vavintsika Maria Angela any Dubai izy no hivavaka metraka amin'ny fotoana ampiaratan'Andriamanitra. Maria Angela, anao ny fitenenana. Dia tahin Jesosy ianao sy ny ankohonanao. Mbola hiaraka vavaka isika hanomboka ny fotoana. Ray masina any an-danitra mbola faly misaotra sy midery mankalaza ny anaranao masina indray. Ny tenako amin'izao alina mangina izao. Misaotra anao tompony amin'ny tontolo andronay izay nomenao. Misaotra anao nohony amin'ny fanatrehanao izay nanaraka anay foana tamin'izay rehetra nataonay sy ny alehanay. Misaotra anao niaro anay tamin'ny loza sy ny nofo rehetra. Misaotra ihany koa Jesosy ny amin'ny fitantananao rehetra. Misaotra fa noho ianao nahatongavanay eto tsy navelanao izahay ka nanao zavatra hafa tsy araka ny sitraponao tany ambadibadika tany. Mbola nitantaninao izahay ka tonga eto amin'izao fotoana izao. Ka taia Andriamanitra izay rehetra atao eto dia ho voninahitry ny anaranao ihany. Ninona Jesosy na ny teninao izany fitoriana ny teninao na ny vavaka ina sandritreto dia voninahitry ny anaranao. Dia nangataka koa aho ny raso sarobidinao anie manafaka andio anay tsirairay avy amin'izao fotoana izao satria te hahita ny tavanao izahay Andriamanitra. Koa angatahako ny ranao anie hanafaka ny fametipetenana rehetra ninona zavatra tsy araka ny sitrakao nataonay dia hifonanay aminao izany Jesosy. Ankehitriny raha hanomboka ny fotoana
dia apetraka am-pelatananao feno anie ho tanteraka sy lavorary izay rehetra atao eto. Dia angania ny devoly tsy anankely tsy anam-pahefana ka nelingelina izao fandaharana izao. Dia tiako amin'ny ran'i Jesosy izany asan'ny maizina izany tsy anelingelina ny connexion rehetra, indrindra fa avy any am-potony, avy any pasterany, ny telefona, ny ordinatera, fitaovana rehetra izay anatosana izany dia apetraka am-pelatananao Jesosy mba tsy hanjaka ny ratsy. Dia taia koa izay mbola any alavitra any ka maniry hoe Jesosy dia tantanina dia ianao ny anendry ny vavan'ny pastera izay noho ny famelabelarany sy ny izay mpiaino dia aokany mba hiditra an-tsainay tsirairay avy izany teninao izany. Mamelombelona ny fonay sy ny fanahinay. Dia misandrata Tompo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao ranavavy Maria Angela tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay vavaka mamy be izay nentin'Andriamanitra manakaipa-saona any maro fitianao dia mahireza foana amin'ny asan'ny Tompo. Tazatavaka fandarana miakatra kely izy atao azafady fa misy risika tazatavaka, misy siniala tazatavaka ny fandarana. Nitrodrantsika ray sao amin'ny Luka 7:7-10. Filazantsara ny Luka 7:7-10 izay mivaky toy izao ny lalan'i Jesosy hoe aroa izy taminy mitsangana mandehana ny finoanao nefa nahavonjy anao. Halleluia. Mitsangana dia mandehana ny finoanao nefa nahavonjy anao. Za mino fa tsy misy na dia olona ray raha tonga eto ka tsy manana finoana handray zavatra, na dia ataoko hoe hery ara-panahy, na dia ataoko hoe tanjaka ara-panahy, fahalalana tenin'Andriamanitra dia efa finoana anananao matoa ianao tonga eto. Fa ao ny mianantena valim-bavaka, ao ny manantena fanasitranana. Dia za teteny aminao mandehana, mitsangana dia mandehana fa ny finoanao efa nahavonjy anao. Dika zany efa voavonjy sahady, efa voavonjyn'ilay finoanao sahady ianao. Halleluia. Ny finoanao an'Andriamanitra amin'ny atongavanao eto io zany dia efa namonjy anao sahady io. Halleluia. Dia tahian'ny Tompo raisany tsotrany zany atolotra ho antsika tsirairay avy tamin'ny finoana dia raisin'ny finoana. Halleluia. Ny Jesosy ary Rosemina France dia Angèle Pagès France sy ny apôstôly Madagasikara, Bersavaka Koweït, Marina Tiana Canada, Normala Lasely Madagasikara, Marie-Joë États-Unis, Kataka Malala France, Someva France, Yama Koweït, Aingodina Rodriguez Arabie Saoudite, Jesosy Pandresy Madagasikara, Lovlitina France, Aingodina Riasoul France, Itody Noelina France, Mirarandre Malala Allemagne, Fontaine Lalanirina France, Ericarac France, Natalina Marie Charline Madagasikara, Mirsobe Anjana Arabie Saoudite, Artisanat de Madagascar France, Aimé Manambotso France, Tongasoa Marina Tiana Canada efa teneko teo, Zanasoa Sylvie Koweït, Mirsobe Anjana efa teneko teo ihany koa, Tongasoa Mirsobe Anjana, Anjasika Patitsi France, Bersavaka Koweït, Jesosy Pandresy Madagasikara, Yama Koweït, Niana Mainso Italie, Lovlitina France, Marie-Joë États-Unis, Aimé Manambotso France efa teneko teo, Bersavaka Koweït. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra, tonga soa daholo. Fijona vavolombelona. Alleluia. Ndray fijona vavolombelona tsika inona no azonao ambara dia inona no azonao lazaina. Za misy fijona vavolombelona aminareo. Ngeza be ty fijona vavolombelona izay eritreretiko atao ty. Fahasoavan'Andriamanitra nataony tamiko, miala tsiny indrindra. Fahasoavan'Andriamanitra nataony tamin'ny fiainako omaly izy ity. Dia izao ilay izy. Maly zany revana rehefa mba lahady iny moa dia mba mibricole kely ato an-trano ianao mizatra izay namboariko omaly ny zahako namboarina zany. Bricoleko teo zany. Dia misy visy mila atao mitsofoka amina plastika mafy be zay omaly. Dia za zany mitazona ilay plastika ohatr'izao dia mitazona ilay tournevis ohatr'izao dia
tsy maintsy asiana presena be le izy, tsy maintsy tsindrina mafy mba hita mafy be le plastika tena plastika matevy mafy be mihitsy, de mila visena mafy be. Talohan'izay rehefa somary nidorako tamin'ny afo mihitsy aloha le nisy fantsika mihitsy aloha nidorako amin'ny afo mba nandapaka, am'zay fa mba tsy de mafy be tsony, fa za le nanindry mafy be iny ozy nareo no bolisatra le tournevis de nitsatoka tamin'ity tanako ity, nitsatoka tamin'ny tanako tena niletika lalina tokoa io le tanako. Azo asehoko anareo mihitsiny a, io le lavaka maly, zany hoe izy io efa avy nasiana hitanao le alcool le fanajanona rà reny, le fanadiovana fery, fa talohan'io de mibobarà be mihitsy ny tanako, tena mibobarà be mihitsiny. Ary raha mandinika nareo rehetra nareo de tena misy mialatsiny raha somary manohana anareo le sary fa somary misy nofo mivoaka mihitsiny izy io, somary misy nofo mivoaka mihitsiny io le tanako zany, io le lavaka de satria io le tournevis niletika tany de etretinareo fa iny lohany rehetrarehetra iny lohan'ny tournevis io letika tany anaty tanako. De en plus zany revana io tournevis io de tournevis maloto satria fanamboarana tomobile misy loto zany, misy karazana loto maro anamboarana tomobile sy ny sisa sy tena niletika tany anaty tanako, tena niletika nanatsoahana azy otrao. De ny tena zava-doza tena narary be mihitsy le tanako sady tonga de nandeha be mihitsy. De rehefa narary be sady nandeha be mihitsy ozy nareo de ngamba nisy ozatra voatsinona natao anatin'io, nareo zay mahay resaka medecine mety manala zany, fa inona ozy zareo hatraty amin'ny foto-sandroko aty, hatry ambany eloko aty, iny tanako rehetra iny teo eo tonga de voly be ohatran'ireny misy courant reny, tonga de tsy nazaka n'iny to de tsy navita n'iny sady mandeha be mihitsy le izy sady mangilifily be mihitsy. De ny zavatra natao voalohany raha olona hafa tena marina te teniko indrindra, olona hafa de tonga de miantso ambulance angambany, tsy hoe angamba fa tena tonga de miantso ambulance, tonga de miantso ambulance satria tena nandeha be mihitsy le tanako, sady efa tonga de nanaraka an'le tournevis zany nisy karazana nivoaka mihitsy le tao anatiny, fa tena tao anatin'izay rehetrarehetra zay ny anaran'i Jesosy pitseriko ohatr'izao ty tanako ty, satria le raha mandeha be de pitseriko zany le tanako mba hoe tsy handeha le raha, sady nivavaka ny nametrahana tanana ny vavahany amin'ny vady teo ny tanako. Ny anaran'i Jesosy tsy hita ty, satria ankoatran'le raha maratra le raha de mbola afaka tena misy infection be mihitsy satria le tournevis tena tournevis ho avy ampiasaina ry anaty tomobile ary mbola avana mitsofoka any. De zao zavatra mahafinaritra be, alleloia. De nasiana sparadrap le izy de tamin'ny alina am'izay somary nasiana menaka le manala anti-inflammatoire satria somary ty tanako ty zany tsy afaka nanao ohatr'izao, fa tena tonga de mivoto sady mivoto marary be toy ny tanako tonga de mivoto, de tsy afaka hatreo ihany ny farany fa tsy afaka manao ohatr'izao, tsy afaka mitazona zavatra. De hatraty ambany eloko hatraty tonga de voly be tena ohatry nasiana courant. Fa rehefa mifoha maraina, alleloia, de zao ny nataon'le tanana, io izy io tamin'ny maraina, tsisy ininona intsony, alleloia, io izy io tamin'ny maraina. Aloha io le lavaka io tsisy ininona intsony, alleloia. Zay ny jeriko olombelona, sitrana tanteraka zio, sitrana tanako, tsisy ininona intsony, afaka mitehaka ho an'i Jesosy, alleloia, tsara Jesosy zay mafijona vavolombelona nataoko ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Anjaranao indray zao elina anankiray tsika de anjaranao indray zao no mijoro vavolombelona, inona nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Mba zao tsika tiry ty tamin'ny taloha tamin'ny elaela tany isaky ny manao fandarana tsika matetika aoriana tote mba ataoko izy ty de mampahely antsika hoe fa ny anjaranao aza vela lasa ny afo zany lalandavitra ty alehantsika ty de andavalatsika
anao an'tyty dia ao anatin'ny tirity afaka manohitra fijona vavolombelona nareo dia vakiko eo amin'ny 5 na enina eo dia hiditra amin'ny tena avy atrantsika. An'Andriamanitra ny voninahitra tsara Jesosy. Ndao ary mino finaritra. Lanandavitrano aleva tonga andanitra misy fitsapana be tsy maintsy aretana vananan'olo tena tsy mora famiambe maretatra amin'ny farany mitondra ny anarany Lanandavitrano aleva tonga andanitra misy fitsapana be tsy maintsy aretana Wananan'olo tena tsy mora famiambe maretatra amin'ny farany mitondra ny anarany dia aza mihotra iverindalana asomerawany afizay antarana asimiantanandro antaranonana matsisiakane ny satolo ny nahitra Kiza Remama what days that dies on your body Get me to them now If I Marita Jamni Farni me to Janyana me Zanawi and Sakaza Alléluia. Nataontsika foana ny riny taloha isaky ny rinan'ny toroteny tamin'ny voana laza. Irahsika koa moa tsy averintsika foana. Alléluia. Sotrana resady mijoro vavolombelona. Hoy soa meva hoe dia nana Jesosy malala tompony sabata fa vita soamantsara ny tontolo andro androany mbola nahazo fahasalamana hatrany. Alléluia. Misaotra Jesosy malala. Amen. Hoy tojo manao hoe ny tontolo andro androany dia sorako an'i Jesosy fanafinaritra be sady no tahita amin'ny lalandavitra nareo misy tanjona tiako satrarina zay koa dia efa hitako hoe misavasava amin'ny valim-bavaka. Alléluia. Isorako an'i Jesosy sady dia direct koa Jesosy
nomba sy niarana mianakavy kely sady manome sakafo saza ho anay anio. Alleloia, amen. Tahintomby ihany koa Andrenia Sozella tonga soa hoe totonelina hoe voninahitra n'Andriamanitra iray ihany fa nomeny fahavelomana izay mianakavy sy fitahina maro. Tsara Jesosy, alleloia, amen. Hoe marina tena izao n'Andriamanitra ny tantana ny tontolo androko androany nanome hery ary mbola eto manaraka fandaharana. Hoy Bersava ihany koa hoe misaotra n'Andriamanitra ny arana mianakavy mahafinaritra ny tontolo andro ho azon'ny voninahitra. Hoy lena hoe alleloia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa ny amin'ny fikasiany fampiasako. Ny asa ny maraina dia ny asa fanaoko teo aloha dia zareo no manao izany amin'izao. Tsy nahazo milanja zavatra mavesatra fa dia tena hoe asa milamina izay nataoko. Alleloia, terenana Jesosy. Nalamina koa ny tontolo andro ilay mianakavy kely dia tapahoana soamantsara an-tranon'ilay izay voninahitra ho azy reriany. Amen. Alleloia. Tainy tompo kadaka tonga soa hoe reka terenana Jesosy, terenako Jesosy fa mbola nomeny hery sy fahasalamana izay mianakavy kely sady nilamina tsara ny asa aman-draharaha sady narovany izay mianakavy. Alleloia, amen. Misaotra anareo rehetra nanaiky amin'ny voninahitra n'Andriamanitra, nanaiky atao fitaovana hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Dia Jesosy hamaly fity anareo hatrany dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ry izy mianakavy. Alleloia, amen. Hiditra amin'ny toriteny ary tsika izay hoy Ainglina Rodriguez hoe alleloia dia raina Jesosy fa tena naomby fahagagana zay fa nisy briky midorana tamin'ny ty koa tena tsara koa ty témoignage ty koa tena nisy nafinaritra anahy koa ty témoignage ty efa teneny anaty tamin'ny maly. Alleloia, nioraka mihitsy tato tokantrano. Ianareo tsara ty video navavonelana Ainglina Rodriguez ty dia asiko commentaire kely. Alleloia, dia Jesosy fa tena nanomby fahagagana zay fa nisy briky nodorana dia tamin'ny sabata nentina mavaka. Rehefa fitolakandro dia nisy oram-be niaraka tamin'ny rivotra mahery sy avandra vavety izay tena nimba zavatra be dia be tany amin'ilay toerana nisy an'ilay briky. Tena nasian'Andriamanitra faritra tsisy rivotra tsisy avandra tsisy oram-be fa tena hoe fahagagana ny afon'ilay briky nyrehatra tsara ary inona fa dia masaka tsara. Dia raina Jesosy ho azy rery ihany ny voninahitra. Alleloia, amen. Aloha asika commentaire kely rehefa sabata amin'izany zay dia mba manana fotoana mba fitondranam-bavaka. Alleloia. Dia raina moa Jesosy fa izy mamaly vavaka. Anisany mba entina mavaka tao fa andoro briky ny ranabavinay tamin'ny sabata hariva iny. Dia tany Madagasikara rehefa dia hitanareo fa nisy rivotra be sy orana be sy avandra be dia be. Dia eto ohatra ny mandora le briky eto mivoatra anankiray eto izy mandora le briky dia teto mivoatra anankiray teto avy be mihitsy ny orana, ny tanila be zany le orana, avy be ny orana sy avandra be sy ny sisa, ny tanila be mihitsy le orana. Fa teto amin'ilay nisy an'ilay briky nidorana dia orana kely tsotsotra tsy nahafaty afim-briky akory. Tsara Jesosy. Mampatsiahy anahy ilay anabavy miara-mivavaka tamin'ilay taloha izay nisy avandra be ry avana tany amin'ny faritra avaratrano iny dia izy manana tanimbary. Dia teo amin'ny tanimbary tsy mino an'izany teneniko izany nareo teneniko hoe ny tanimbary ny rery misy tratrany avandra. Teo amin'ilay tanimbary nareo hoe tsy nisy party tsy nilatsaka teo ny avandra fa ny manodidina anazy latsaka ny avandra. Avy eo indray izy nahatiketsa dia nisy ahoana moa zany dia nisy oram-be indray dia niketsan'ny olona lasa ny rano dia niketsany tavela teo amin'ny avoana teo amin'ny avoana teo. Tena nafahagagana zany fa tena hain'Andriamanitra tao zany. Alleloia, tena hain'Andriamanitra tao zany. Rano vao mety dia mety ho zany hoe mampiresaka izany fa tena marina zany voninahitra n'Andriamanitra. Hoy Sandolahy, alleloia, mankasitraka indrindra zoko malala nakasitraka izy hoy Andrenia Sozella direct Jesosy fa nombany ny tontolo andro iray mianakavy kely androany narovany sy nomeny izay rehetra nilay izay mianakavy kely androany. Amen. Dia raina Jesosy. Alleloia, amen. Hoka tany iray misaotra betsaka Jesosy malala mbola namindra fo satria saiky hanimba zavatra tany ampiasana za sady lafo vidy be ilay izy fa vita réparé ilay izy fa tsara ny tompo dia voninahitra ho azy rery ihany. Alleloia, amen. Soroko an'Andriamanitra tamin'ny fiarovany aho hoy Sandolahy. Alleloia, tahiny Jesosy ary tsika rehetra teo dia hitra mitoriteny atsika misaotra anareo rehetra. Hoy Andrenimarisa Rina hoe tena Jesosy niary tamin'ny oram-be tamin'ny sabata narahany avandra fa tena
kely ihany no nirosaka teo an-tokotany. Halleloia, amen. Tahiny tompontsika rehetra misaotra indrindra nareo a. Avetrana ary tsika dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Mety nanambavantsika Lina. Lina, anao ny fitenenana. Mankasitraka pasterana ny fitenenana dia manona fiaitanan Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ary ho amintsika mianakavy izay miaraka manaraka indray izao vavaka fiambenana manitsika izao. Dia tena hoe raisiko fahasoavana ho alehibe ravana malala mbola tendren'Andriamanitra ifampizarany teniny amintsika amin'izao alina izao ka rehefa voninahitsika dia indosokafana ny baiboly ao amin'ny bokin'ny Malakia mpaminany. Malakia toko 7:9-10 ka hatramin'ny 7:20 no jerentsika amin'izao alina izao. Malakia toko 7:9-10 ka hatramin'ny 7:20. Ka rehefa samy miara-mahita dia hovakiana ny anaran'i Jesosy ary. Ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany izay natahotra an'i Jehovah dia samy niresaka tamin'ny namany avy. Ary Jehovah niaino ka nandre izany. Ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehovah sy mihevitra ny anarany. Ary ho rakitra soa ahy ireny amin'ny andro izay ho tendreko Jehovah tompony maro ary ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy vitoviany marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Amen. Ny sora mandretsambony dia milaza hoe ny amin'ny andron'i Jehovah. Amen. Raha asiana lohateny kely ty tenin'Andriamanitra ty ry havana dia milaza hoe ilay Jehovah fitiavana, ilay maharo-po sy ilay malemy fanahy. Alleluia, amen. Dia ny jerentsika ravana malala tonga dia amin'ny 9:20 no jerentsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao manao hoe ka dia ho hitanareo indray ny tsy vitoviany marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Eto izany vao mijery an'ity 9:20 ity tsika ry havana dia tonga dia misy kajy anankiroa. Dia ireo izay etsy amin'ny ilany ny marina dia ny manompo an'Andriamanitra ary ny meloka dia tsy manompo azy. Sokajian'Andriamanitra ho meloka izany izay rehetra tsy manompo azy. Ahoana ary nahatonga an'izany hoe nareo dia ndao ny jerentsika amin'ny 7:20 hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny teninareo dia mahery mamely ahy ho Jehovah. Nefa ho ianareo inona no resakay nentinay namely anao tamin'ny nanaovanareo hoe zava-poana ny manompo an'Andriamanitra ary inona moa no soa efa azo tamin'ny fitandremantsika izay nasainy notandremana sy nandehanantsika ny tafy lamba fisaonana teo anatrehan'i Jehovah tompony maro. Izany teny izany ry havana dia araka io teny io mahery mamely ahy. Nalahelo Jehovah ry havana amin'izany teny mahery izany. Indrindra ihany koa mbola namafisiny hoe namafisina atao amin'ny 9:20 hoe ny nanaovanareo hoe zava-poana ny manompo an'Andriamanitra. Inona moa no soa efa azo tamin'ny fitandremana izay nasiana notandremana sy tamin'ny nandehanantsika ny tafy lamba fisaonana teo anatrehan'i Jehovah. Izany hoe eto izany ry havana dia resaka mpanompon'Andriamanitra reto. Olona efa nanompo an'Andriamanitra reto olona reto. Olona efa tena hoe tao anatin'ny vala fanompoana fa tsy nahita soa, tsy nahita izay noeritreretiny dia lasa miteny fa zava-poana ny manompo an'Andriamanitra. Tsy soa azo ny tao anatin'izany fanompoana izany na tsy ary ohatry hoe faty antoka ho azy ireo izany fanompoana izany, tsy nahita fahasoavana ny raisiny tao anatin'izany fanompoana izany ka nahatonga an'izany teny mahery izany araka ny tenin'i Jehovah hoe mahery mamely ahy. Ka tena hoe nahatonga an'i Jehovah niteny an'izany misy antony izany ry havana nanandanja teo anatrehan'i Jehovah izany teny reto olona mpanompo reto izay havana malala. Ary dia ny jerentsika koa eto amin'ny anankiray dia ny côté ilany izany ireo izay hoe marina sy ny nanompo an'Andriamanitra. Inona ny voalaza ato izy Jehovah ny tenin'Andriamanitra azafady amin'ny 9:20 ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany izay natahotra an'i Jehovah dia samy niresaka tamin'ny namany avy. Ireto ilay ankilan'izay nisafidy kosa ry havana atao anatin'ireo mpanompo ireo ihany dia nisafidy nijanona niresaka raha tahotra an'Andriamanitra foana. Na inona zavatra nety na tsy nety tao anatin'izay fanompoana tao dia nisafidy matahotra an'Andriamanitra, niresaka momba an'Andriamanitra foana, midera an'Andriamanitra foana, mankalaza na mangidy na mamy ny fiainana iainanao dia tena hoe mitohy foana ny fanompoana an'Andriamanitra. Dia inona ny toy nozy izy tsika ato? Ary Jehovah niaino ka nandre izany.
ay tena mihaino Jehovah ry havana, mihaino an'ireto olona reto hoe inona ny zavatra lazain'ireto olona reto, tsy misy afa-tsy tena hoe fitiavany, tsy misy zavatra nataon'ireto olona reto afa-tsy fiderana an'Andriamanitra, fankalazana azy. Dia mihaino Jehovah ary tsy vita mihaino fotsiny, fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehovah sy mihevitra ny anarany. Hay Jehovah ry havana, nanisan'io boky io, boky tena spesialy io izany, spesialy nataon'Andriamanitra ho an'ireto matahotra azy, fa tsy fantatry etsy amin'ny ilany hoe nisan'izany boky izany ry havana. Tsy nampahafantarin'Andriamanitra fa naka boky manokana izy dia soratana tao daholo izay rehetrarehetra mahatahotra azy, izay rehetrarehetra namakatoa azy. Hatramin'izao izany boky izany dia mbola misy ry havana malala, satria horakitra soa ahy ho Jehovah, horakitra soa ahy ireny amin'ny andro izay ho tendreko ho Jehovah tompony maro. Ireo izay rehetra matahotra, ireo izay rehetra mankalaza mihevitra ny anarany, izany hoe tsy tena hoe mandany fotoana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny fitiavana izany, dia voarakitra anatin'io boky io ny anarany, ny zavatra nataony, ary horakitra soa izy Jehovah rehefa tonga ilay andro tendreny dia ho vakiany Jehovah io, hosokafana io boky io ry havana malala. Alleluia, amen. Hosokafana io boky io, dia izay ilay mahatonga an'ilay hoe hiavaka amin'izay izany ny marina sy ny tsy marina, manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy, hiavaka rehefa tonga ilay fotoana ho tendren'i Jehovah. Ary hozy izy hoe ary ho anitra azy aho toy ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy. Satria fantatr'Andriamanitra tsara ry havana fa nofo sy ra ihany tsika, olombelona ihany tsika mety solafaka, mety malemy, mety misy mifampetipetenana amin'ny fiainantsika. Dia ho anitra hozy izy, ho anitra an'ireto olona izay matahotra azy izany Jehovah. Na dia misy ary ny fahalemena dia tsy hatra amin'ireo fahatezerana, fa ho anitra satria inona ny jeren'i Jehovah? Ilay boky ry havana malala, ilay boky voasoratra etsy ny anaranao hoe ao anatin'ity boky ity ve raha aminy marina, no manao ny tsara foana izy, mety foana nataony, fa mba tena mba solafaka kely izy, sendra mba ny zavatra kely nahatonga azy ohatr'izao dia anitra azy Jehovah. Dia ao aorianao hiavaka amin'izay izany, hibaribary ho hitan'ny rehetrarehetra, izavy ary reto olona nanompo an'Andriamanitra, niaritra fijaliana, nihevitra ny anarany, natahotra ny anarany, ary iza koa tsy resy ankilany izay tena hoe niala tamin'ny fanompoana, satria na tsy ary fa maty antoka, na tsy ary fa zava-poana manompo an'Andriamanitra, na tsy ary fa tsy nahita soa tamin'ny fanompoan'Andriamanitra, hiariary izany ry havana malala. Izany ten'Andriamanitra izany dia tena hoe fantatsika tsara ary araka ny teny hoe mahasoa ny teny miverina ho antsika, ho fampianarana ary fanoroana antsika ho an'izay rehetrarehetra mbola hoe nihevitra n'izany hoe tsy soa amin'ny fanompoan'Andriamanitra ry havana, dia mbola manasa antsika Jehovah. Araka ny teny eo amin'ny ndao jerentsika ny 17 hoe amin'ny tapany by manao hoe miverenako dia mba hiverina ho aminareo kosa ho Jehovah tompony maro. Mbola ho an'ireo izay eto amin'ny safidy ilay eto amin'ny ilany izany, ireo izay hoe tsy nahita fahafapo tamin'ny fanompoan'Andriamanitra, mbola manasa ry havana Jehovah, mbola manasa ampitiavana miverenina amiko dia mba hiverina ho aminareo kosa aho. Mbola manana fianotrananareo Andriamanitra, mbola aseho an'Andriamanitra Andriamanitra fitiavana sy maro-po ary mahalemy fanahy arak'ilay lohateny natao tamin'ity tenin'Andriamanitra ity. Mbola manasa antsika foana, manasa an'ireo izay tena hoe niala tamin'ny fanompoanan'Andriamanitra izany, manasa Jehovah ry havana mba hiverena antsika, satria ny anaranao ve mba tsy tianao voasoratra anatin'io boky io? Io boky rakitra soa an'i Jehovah anie izany, tombontsoa lehibe anie izany, tsisy afaka ny hanovan'izany boky izany rehefa tafiditra ao ny anaranao, dia tena hoe fahasoavana no ho azo amin'ny andro ho tendreny aoriana kely ao. Tsy mba miandrandra an'izany ve ianao ry havana? Ndao hiverina raha toa ka hoe tsy nahita soa tany ivelany tany ianao, mitady anao fa tsy nahita, ndao hiverina fa misy anjara soa anao ao izay omeny Jehovah anao. Alleluia, amen. Dia izaho ry havana mba tia hifampizara amintsika itsolo-vavolombelona amintsika kely. Ity ten'Andriamanitra ity dia tena hitako mihitsy hoe niatra tamin'ny fiainako ry havana malala, satria ahoana hoe ianareo mahakasika momba ny asan'ny vadiko. Tamin'ny taloha moa ry havana dia tahaka ny olona rehetrarehetra ihany hoe vavaka amin'ny andro alahady, tanora kristiana, tsy misy hoe nandeha zavatra hoe nandeha lalindalina, fa dia ohatrany hoe nandeha pahazarana fotsiny ihany, niaina tamin'ny fiainany rehetrarehetra ihany izany. Dia nandeha teny fotoana mahakasika ny asan'ny vadiko,
tamin'ny voalohany izy nananasa ara-dalàna fa rehefa hoe mifinana katy amin'ity toerana misy anay aty izay dia lavitra loatra moa dia nisafidiny hoe hiala tamin'ny asa. Rehefa nisafidiny hiala tamin'izay asa izay ry havana dia nanomboka teo amin'izay ara ny olana maro isan-karazany. Popotra daholo amin'izay ty olana ara-bola, tena matetika moa dia ny ara-bola izany satria tena sahirana izahay. Tsy nisy asa raikitra intsony fa nisy asa kely tselika kely 2 volana amin'ireny agence d'intérim reny, 2 taona faravabetsany dia tapitra ny 2 taona dia vita ny asa, tsisy toy ihany koa dia ohatr'izay foana izany dia niaina tao anatin'ny fahasahiranana, fitaintainana, alahelo, akiviana. Tena hoe tena faratapony alahelo sy ny fahoriana ny ananay ry havana malaza satria tena tsy mahita masoandro mangirana mihitsy araka ny fomba fiteny. Dia mbola mahafiziko tsara fa tamin'izany mbola tsy nanompo an'Andriamanitra. Dia misy association izay moa teto aminay eto io association io izany manampy an'ireo izay olona hoe tsy hanasa. Ho an'ny manan-kasa raha te hoe hiova asa ianao dia mampianatra ireo olona ka ny ao amin'ny association io izany matetika tena hoe resaka momba ny bâtiment momba ny trano izany no formen zareo izay te ho vonina dia maromaro zareo ny tao efa olon-dehibe daholo. Dia ireo olon-dehibe ireo misy nefa efa resaka miasa momba ny bâtiment izany dia hoe mba hoe hanatsara ny asa tanana izany mazava ho azy. Dia ny sasany izay tsy mahay moa dia mianatra anisan'izany ny vadiko. Dia nandeha teny ny fotoana 2 taona ihany ny fepetra mijana amin'io association io. Tanatin'izay 2 taona izay marobe nefa nahita asa. Dia izay nahita asa hoy nareo dia mamikitra ny asany, tsy mba mizara izany hoe izay fantatrareo fa samy sahirana hoe tena hoe sahirana mitady asa dia tsy mba mifanohana fa tonga dia mifinina samy mifamihana ny asany vao mahita chantier kely, mahita hetsika kely dia tsy mba mizara fa tena hoe mitazona izany tsy mba hoe avy fa ianao ohatra mbola tsy miasa dia ndao hanampy anay na ohatrohatr'izany, tsisy izany fa tena hoe samy tia tena izany dia nandeha teny moa dia nangay ihany tena hoe ndry dia tena tsisy antenaina mihitsy atao daholo ty rehetra tena tsisy antenaina kivy. Dia tonga tamin'izao valan'ny fanompoana an'Andriamanitra izao ry havana, tena hoe tonga ny antson'Andriamanitra dia namaly izany antsom-pitiavan'Andriamanitra izany. Dia hoy ianareo fa tena hoe natongavana nidirana ela amin'ny fanompoan'Andriamanitra no nataoko dia nisokatra ny fiainanay ry havana. Tena nisokatra ny voalohany io asa mivadiko io no kasiany voalohany. Nomeny asa raikitra mivadiko ry havana. Tena hoe tsy tao anatin'ny saina izany zavatra izany. Nahita asa raikitra ary asa mahafinaritra. Asa tena hoe tsy takatry ny saina izay ilay fahasoavan'Andriamanitra. Tao anatin'izany tena hoe misy foana fijaliana ary manompo foana miezaka manompo an'Andriamanitra tsy miala. Tohizana foana ny asan'Andriamanitra. Nisokatra ny lalana. Fa inona ireo zavatra misy ary tena nahatongana hoe Jesosy tena ity ten'Andriamanitra ity dia fiainako ity, fiainatokantranoko ity. Satria hoe nareo ireo olona ilay nahita asa ireo izy nareo tamin'ny herinandro nisy anankiray niantso amin'ny vadiko dia niresaka zareo. Izay olona io amin'izao fotoana izao matory eny an-dalana ry havana. Tsy misy trano intsony, tsy misy asa. Ary tsy vitan'izay fa ireo sasan'ireo koa sady mikorotana tokantrano mivery asa. Rehefa mahita ny vadiko dia manontany sao dia mba misy asa sy ny karazana. Tena hoe misy tantarany tsombadika ry havana malala, tena tonga saina be ary tena ontsa be hoe Jesosy tena izay ilay teninao hoe ahafahanao no manompo anao sy ny tsy manompo anao. Dia izany ry havana malala izany no tantara sombintsombiny tantaram-piainako izarako amintsika hoe ao anatin'ny fanompoana ianao izao mandalo ady ianao, mandalo olana ianao. Fikiry ilay fanompoana fanomenanao, ilay lala tsara izay efa nampahafantaranao dia milala ny fahamarinana sy ny fahamasinana ry havana. Fa misy farany io ary izany ao fa ny boky io nianaranao voasoratra anatin'ilay bokin'Andriamanitra, boky soratan'i Jehovah, izay no tena zava-tsoa, izay no tena zava-dehibe, ilay fifikirana amin'Andriamanitra. Dia andao ry havana malala, andao hiverina ho aminy, andao hanompo an'Andriamanitra fa misy soa azy tokoa an'izay rehetra tena mifitoka ry havana malala araka ny tenin'io ka izany hoe teny fohifohy, fizarana fohifohy no zaraiko amintsika androany dia mino ry havana malala fa mba misy ho raisina, mba misy hampaherantsika tsiraray avy, mba misy hampiakatra ny finoantsika anatin'izao fiainana efa tena mesarotra izao, mba tsy halantsika amin'Andriamanitra fa tsy foana tsy akory ny fikeresantsika hainao amin'ny Jesosy araka ny teny. Fa dia mahay reza be daholo tsika tsiraray avy dia makasitraka antsika rehetra ny anao dia amin'ny manaraka indray dia tahian Jesosy daholo tsika rehetra rehetra. Aleluia, amen.
Alleloia. Mamy le toriteny. Alleloia. Mamy be. Tena misaotra Soklina. Tena tanako efa sitrana tena zay tehaka ho an'i Jesosy fa tsara be mihitsy ny toriteny. Jesosy amaro fitena dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotranareo koa mankasitraka azy fa dia mampahery azy foana ny fankasitrahana izay ataonareo reny. Alleloia. Malakia toko 3 andininy 20 andininy 20 ka hatramin'ny 20 no novakiny ranompafisikelinady napiny fa 13 sy 14 izy tena sy diso. Amin'ny anaran'i Jesosy vaky toy izao manao hoe ary tamin'izany izay natahotra an'i Jehovah dia samy miresaka tamin'ny namany avy ary Jehovah niaino ka nandre izany ary nisy boky nosoratana teo anatrehany fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehovah sy mihevitra ny anarany. Ary horakitra soa ireny amin'ny andro izay hotondreko Jehovah tompony maro ary hoanitra azy aho toy ny olona anitra ny zanany lahy izay manompo azy. Ka dia hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloko dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Alleloia. Amen. Misy zavatra ilay tiako isintomana ny saintsika ty. Misy fitaovana anankiray, misy zavatra anankiray toy ny resahan'ny ten'Andriamanitra. Misy action miseho zany eto. Nisy olona zany natahotra an'i Jehovah dia niresaka tamin'ny namany avy izy. Fa zareo samy miresaka teo tsy zareo ireny no miteny sy niresaka ny fampiany. Fa hoy ny ten'Andriamanitra ary Jehovah niaino ka nandre izany. Ilay olona zany miresaka dia Jehovah miaino. Zao ry havana malala, Jehovah miaino antsika. Na dia niresaka ataonao aman'olona nisy fotoana mahafatrina ika ty Jehovah ty. Ingatsika maka ten'Andriamanitra ny amin'ny Samuela faharoa. Any amin'ny Samuela faharoa misy tantara ohatr' izao. Niresaka Davida sy Natana mpaminany. Davida sy Natana niresaka fa Jehovah ny namaly. Ay zany tsika ireo ry havana, tsika miresaka ireo Jehovah eo afovoany. Jehovah mare, Jehovah maheno atsika ary Jehovah mamaly. Zao ilay ten'Andriamanitra Samuela faharoa toko 7 angevaka itsika. Samuela faharoa toko 7 andininy 1 ka hatramin'ny 7 dia avy eo ny andininy 5. Samuela faharoa toko 7 angevaka itsika. Anaran'i Jesosy manao hoe ary nampiaraka tao an-trano ny mpanjaka ary efa nampiadanin'i Jehovah tamin'ny fahavalony rehetra nanodidina azy izy dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Natana mpaminany akory zato za mitoetra eto amin'ny trano Sedera nefa ny fiaran'Andriamanitra kosa mitoetra amin'ny anatilay. Dia hoy Natana tamin'ny mpanjaka andeha ataovy izay rehetra homponao fa Jehovah no mombanao. Izy roa zany niresaka nidina ny trano dia izy roa reriny teo izy ny fomba fitentsika ny rindrina manantsofina. Fa teto tsy ny rindrina manantsofina fa Jehovah mihitsy manatrika ny resaka. Andininy 4 ary tamin'iny alina dia tonga tamin'ny Natana ny teny Jehovah hoe andeha lazao amin'ny Davida mpanompoka hoe izao no lazain'i Jehovah ianao va aloha ny trano itoerako. Ay Jehovah zany le miresaka Davida sy Natana. Davida tena mifono mihitsy ny resahany amin'ny Natana. Davida zany mieritreritra rehefa mivavaka dia meno azy Jehovah. Fa ty resaka ty ry Natana resaka entre antsika sy ianao. Zany ny ravana tena tsy fananatsiny mihitsy zany anatina tsy fananatsiny mihitsy Davida ny teny hoe za ty hanao trano an'i Jehovah. Ohatrany hanao surprise amin'ny Jehovah zany. Ohatrany hoe hanao zavatra tsy fantatry Jehovah zany. Ay Jehovah mihaino. Ary Jehovah tena mihaino antsika ary hafa namala. Ary Jehovah tena miteny namaly. Davida niteny tamin'ny Natana fa Jehovah namaly an'i Davida sy Natana. Alleluia. Ohatr'izany ilay zavatra niseho tary amin'ny Malaki teo. Alleluia. Zay ilay zavatra nitary amin'ny Malaki teo. Le olona rehetrarehetra eto zany natahotra anazy niresaka tamin'ny namany avy ary azo antoka fa niresaka zavatra tsara. Alleluia. Niresaka zavatra tsara ny Jehovah rehefa tsy hoe niresaka ratsy.
fa hoy ny tena androandro Jehova ny aina ka nandre izany. Ary rehefa nandre an'izany Jehova dia inona nataony? Nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an' Jehova sy mihevitra ny anarany. Alleloia. Misy zany ny boky fahatsiarovana. Io boky io no tena tiako hisintomana ny sainao androany. Fa ny zavatra rehetra ataonao androany dia enregistré ao anatin'io boky io. Tadidio zany ry havana malala fa misy boky soratana eo anatrehan'Andriamanitra sy ao anatrehan'ny olona. Ny zavatra rehetra izay tenenintsika sy ataontsika dia voasoratra anaty boky. Tsy anjery mpitondra valimbavaka, tsy anjery mpiaro ihany kay miaraka amintsika fa sekretera koa. Dactylo. Ina moa le dactylo sy ina moa le sorapoy? Sténo dactylo. Tamin'ny andro reny izy azanta izay mbola kely. Misy fianarana sténo dactylo mbola misy ve reny zao? Rehefa tsisy tsony zany le manao sténo dactylo, le manao le foezina soratra ohatrany tsisy andreny tsony, ohatrany tsy misy tsony reny, le efa taloha nanao an'ireny. Tsika miresaka io zany efa eo ny sekretera anjery manoratra ny zavatra tenenintsika sy ny hetsika ataontsika. Jereo tsara isika mamaky bokin'ny Estera. Any bokin'ny Estera any efa tany boky io. Ao amin'ny bokin'ny Estera toko fahenina ange vakintsika. Estera toko fahenina andiny voalohany. Amin'anarany Jesosy ary tamin'ny alina iny dia tsy nahita torimaso ny mpanjaka ka napaka boky fitadidiana ny tantara ary novakiana teo anatrehan'ny mpanjaka izany. Eto zany tsy nahita tory ny mpanjaka. Eto ny mpanjaka dia tanindindron'ny Jehova Andriamanitra. Tsy nahita tory ny mpanjaka, eto tsy mahita tory fa ny antsika Jehova mihitsy tsy matory. Tsy matory na rendremana hozy izy ny tenin'Andriamanitra ny mpiandrin'ny Israely. Eto zany mpanjaka tsy nahita torimaso. Dia mitovy amin'ny Jehova tsy matory andro aman'alina. Halleluia. Dia misy boky efa voasoratra. Tary amin'ilay Malaki teo eo am-piresahana misy ny olona soratana ny zavatra tenenina. Fa ity indray le ato amin'ny Estera boky efa voasoratra, tantara efa tany aloha tany rehetra ny voasoratra. Ka nara-pitso na rafaka-pitso ange le boky nosoratana tao amin'ny Malaki teo soratana androany fa hovakiana ra-pitso. Na za dia teny aminao androany, manaova ny marina androany. Mety mbola tsisy resaka an'iny androany. Fa mbola soratana fotsiny iny aloha. Alleluia. Aza mbola mitady valiny amin'iny aloha. Fa ny zavatra ataonao androany soratana fotsiny aloha androany. Fa ho avy ny fotoana tsy mahita tory ny mpanjaka. Ozy ny mpanjaka vakio le boky. Vakio ny boky fitadidiana mba tenenin'ny tantara indray amin'ny zavatra nitranga tamin'izany. Andiny faharoa, ka indro voasoratra fa Mordekay no niampanga ny Bigitana sy Taresy roa lahy isan'ny tsindrano mpanjaka. Dia ireo niambina teo ambaravarana izay nitady hamonana azy roso mpanjaka. Ka nisy olona mpiambina mpanjaka saika hamono anazy. Fa i Mordekay na ino resaka izy roa lahy, atao fonotsika iso any ataontsika. Dia raha saingy i Mordekay niteny tamin'ny mpanompo mpanjaka indreo fa Bigitana sy Taresy tady hamono ny mpanjaka. Dia tonga dia nisamborina izy raha dia nandamoka nitetika dia nivonoina izy raha dia tsy maty ny mpanjaka. Izay zavatra izay, izay action izay voasoratra tao anaty boky. Ary ny tena nahafinaritra anjaran'ny Mordekay tamin'io. Teo amin'ny anjara mihitsy ny voasoratra ny boky. Zao mba nitenen'ny mpanjaka, andiny fahatelo, ho mpanjaka, inona moa no fisandratana sy voninahitra mba efa nomena Mordekay noho izany? Satria ilay zavatra tsara nataon'ny Mordekay io tokony azahoany fisandratana sy voninahitra. Fa tsy mbola azony io tamin'ny fotoana nanaovany an'izany. Fa ny natao dia nisoratana fotsiny aloha. Fa ny fisandratana sy ny voninahitra tsy maintsy omena ao aorianan'izany amin'ny fotoana namakiana ny boky. Raha te hampairanao androany,
manaova ny marina androany de aza miandro valiny androany. Aleloia. Fa ny tenin'Andriamanitra ny ampitory teny toko fahavalona dimy faharoa ambin'ny folo de milaza mazava mahafinaritra ahy ty teny ity ary tsy adiniko mandrakizay. Hoy tenin'Andriamanitra, na de manao ratsy injato aza mpanota ka velona ihany, ka ela velona ihany, de fantatro kosa fa isoa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra izay matahotra eo anatrehany. Zany hoe ny mpanao ratsy manao ratsy izy de jerinao velona ihany izy. De ianao nendrey mety latsaka anaty fandrika kely izy maty antoka any aty tsy manao ratsy ity fa ny olona reto to milamina ihany aza manao an'izany ianao. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra keo vao amin'ny mpitory teny toko fafito andiny fahavaraiky ambin'ny folo saingy tsy tanterahana vetivety ny famarinany ratsy atao de zany nikriza amin'ny fon'ny zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Ny ratsy atao tsy mivaly eo eo zany fa ny soa atao koa tsy mivaly eo eo fa ireo rehetrarehetra eo de samy valiana. Aleloia. Ny mpanao ratsy variana ny ratsy nataony, ny mpanao tsara variana ny tsara ataony. Zay ke mahatonga hoe ho hitanareo ho Jehovah'Andriamanitra fa ho samy hafa ny maninona ny manompo sy ny tsy manompo satria na hoela na ho aingana. Aleloia. Na hoela na ho aingana. Isaia 7:10 lazaonareo amin'ny marina fa hahita soa izy fa vokatry ny asany no hoaniny. Loza ny ratsy fanahy hiara ny ratsy izy satria valiny nataony ny tanany ihany no hanody azy. Androany zao ianao tsy ampy torimaso zao ianao rapiditra anao mijaly ny ampiasana te atory vokatry n'inona satria anao niary tory androany ary mbola mampahay anareo izay tena efa adiny roa mihoatra amin'ny oranay ny oranareo. Zay zao mbola tsy de tena te atory tsara fa ny tantaray mampionona anary avana ity zavatra ity. Ary tena paherezako anareo any Madagasikara sy any amin'ny tany arabo ty zavatra ity. Tena ontsa be anareo any Madagasikara sy any amin'ny tany arabo misy tantaray mampionona zavatra. Zaho izy nisy fotoana tamin'ny zatany Madagasikara teo mafy be ozy izy miandry ny fandarana eo amin'ny alina. Fa ianao ozy izy tena hoe vonina mihitsy ianao ihany fa ty atory be zay ianao izy so teto misy rahavava zay zany mba hoe maniry hijery vavaka fiambenana de fatao hoe ny telefona de miandry ale fanombohana. Za miresadresaka te ahoana miandry ale fandarana tsy elaela vao mandana. Zany mahatonga anahy rano nandinika raha tamin'ny fito sasany amin'ny sivy sasany pila de nanomboka. Satria tsaroako le tantara teneny mampionona ankeo hoe mienjana be izy miandry an'io fandarana io fa mandrampanomboka le fandarana efa niesona be izy raha fa niesona be mihitsy tsy nahita na kely ahy fa tena mavesatra ny torimaso mafy be eo ny miandry an'io any Madagasikara. De za mampahay anareo mahireza nareo mahireza fa ny valiny tsy voatery rapitso ary mety tena reraka be nareo ny ampiasana mety misy fiatraikany. Rehefa nanao visite médicale aho zay tany ampiasana de izy le dokotera niresaka tamiko ianao izy olona miady saina be ianao izy olona stressé be matetika foana va ianao izy misy tension de zay milamina be mihitsy ka iana fa mijoro ambelona mafy be mihitsy miandry an'io any tena ezaka ary reto ezaka ary izy mianakavy atao zay hanombohany aloha fa mitsomoro kely manomana an'ilay izy de mafy koa manomana an'io ao mba mifampiteny etsika fa zao mihaino fandarana nareo zao de raha pisy nareo reraka be any ampiasana za koa nge ohatra zany za koa mba ohatra anareo ihany ary miahako ary ny asako somary hitako hoe mampidi-doza ihany raha loza ny resahana satria za miconduire foana ny ankapitsahan'ny fotoanako ary ianareo zany sofera tsy ampy torimaso zany fa lozaloza ihany nefa de hijeroko avombelona aminareo mbola tsy hoe matory teny ambony teny ampitorana tômôbila ka tena hoe ka nanao loza. Eny mahireza ho anareo fa zao no teniko anareo voarakitra anaty boky firaketana io zay zany tena mpahirezako anareo zany boky firaketana io fa tena misy io
ary voasoratra ao mihitsy androany hoe io mihaja zoky mihaja io $100 io izy avy ny adiny roa izy am'izao fotoa zao fa efa tena mafy taminy efa tena misy aminareo zao misasa tare amy rano mangatsika mihitsy de manao loatra tsy tia mba tsy atory tadidio fa voasoratra anatiny any boky firaketa ary le soratanantsy le hoe ianao le inona fa to de tsorona fotsiny manao hoe miaritra izy halleloia miaritra izy de zao ny tadidio i Mordekay aza ravana mpanjaka olombelona Ahasverozy mpanjaka nanana toe-po hamaliny soanataony inona fisandratana sy voninahitra efa nomena Mordekay fa ny miendry sy mijery sy mahita anao androany de Jehovah-Andriamanitra fa Jehovah-Andriamanitra tsy maintsy teny aminao manao hoe zao inona nefa nomena azy ty de izy ny anjely hoe mbola tsy dizy de hoy Jehovah manao hoe zao arozy izy ho rakitra soa izy reny amin'ny andro zay ho tendreko Jehovah tompony maro ary ho anitra azy toy ny an'olon'anitra ny zanany lahy izay manompo azy de ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloko de manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy any an-danitra any misy olona manao akanjo fotsy lava de nantanina ny jaune izy reo nantany jaune izy moa reo ary avy taiza izy de zao ny teneniny anjely manao hoe ireo le avy tamin'ny fahoriana lehibe tena tany za miteny anao fa fahoriana lehibe nge zao lalovantsika zao ny olona zao am'izao efa matory avy sakafo de efa matory misy olona zao am'izao efa tena zavany na zoda zay tsy mahazo metra ny amin'ny valo izy matory avy efa natory adiny firy zany zao izy la jerena efa natory adiny roa sasany zany zao izy am'izao tsika miteny zao tsika mbola reto tsika tsika misy aminareo efa domina fotsiny ka intsony zao mihaja nefa dominy alaina ialainy domy mihaja fa zao reto tadidio fa voasoratra anaty boky firaketany anareo androany io ataonareo voasoratra anaty boky fitadidiana zao mantsy ny zavatra ny tenen'ny olona mahafinaritra be anareo teny Malakitoko 7:13 ny teninareo de mahery mamely ahy ho Jehovah nefa ho ianareo inona ny resaky nentina namalinao da amin'ny nanaovanareo zava-poana ny manompo an'Andriamanitra ary inona moa ny soa efa azo amin'ny fitandremantsika zay nasen'ny tandremana sy tamin'ny fitandenantsika ny tafilamba fosaina tena trehan'ny Jehovah tompony maro tsy zakan'i Jehovah zany fanontaniany zany misy olona tokoa tena manontany de inona nefa ny mba azonareo amin'ny mivavaka lavina dotra mbola mitovy antsika eny zany aloha de tsy afaka itoeny amin'ny olona mihitsy sady tsy mitovy amin'izy hoe zako manao tombo amin'izy sanatriana inona azo fotsiny fantatro miezaka io aleloia fantatro fa io Andriamanitra io de mijery io ary mamaly io misy fotoantsika eny amin'ny Facebook eny ny olona de miteny hoe Jesosy marary ange za Jesosy na hoe Jesosy atolotra anao ty foko ty androany eny amin'ny Facebook za tsy mba de te manoratsoratra zavatra ohatr'izay satria zao raha moa Jesosy manao Facebook ny tena marina ny olona ny tian'ny olona hitan'ireny hoe iny izy fa mivavaka raha ny tena marina raha ny tenin'Andriamanitra raha ny zavatra tahak'ireny hoe Jesosy raha manao vavaky ny fariseo fa izy de le maheny amin'ny joron-dalana hitan'ny be sy ny maro ny tena mety aminy na tsy manao an'ireny ary zany ianao fa mivavaka any amin'ny mangingina de hitan'Andriamanitra misy olona manontany de inona ny vokatry ny fivavahana zany inona momba soa azonareo mivavaka za androany vao nanentana olona mihitsy ny hoe mijery fandarana misy olona nanaovana asa fanafahana androany de zao no teko azy
mijery fandarana ao ny fafahafahana tena mifampahery amintsika rehetrarehetra fa tsy vitany mifampiantso isan'andro reo zao misy olona 3 eto ndray mahery eto fa raha nareo 3 eny atsonona tsirairay anatin'ray andro dia mety efa araka ny tenin'le dokotera-nay izy eo hoe ianao izy matory aloha fa hiakatra tension be foana ianao raha vao tsy matory aloha am'firy ianao matory alonalina ihany am'firy somary taratara ho za tsy ny teny fa mbola manao inona za ve mozy te za mantsy hitanareo www akiradio point www akiradio radio445.com mino fandarana za io mantsy radio rakotosalama akiradio afaka fiambenana za ve de teny an'izany fa manao inona ianao izy tsy manao ninina fa jery filma fa matory aloha fa tsy mety aminao tsony tsy mety aminao zany alipandry zany fa tena mampiakatra tension za zany rehefa jereny amin'ny fitaovana de ohatry hoe stressé ony ohatry hoe misy zavatra mampiasa saina zay tsy fantatry ty olo ty mihitsy mampiasa saina ny mampiasa saina de fanomanako fandarana amin'ny alina fanomanako ny fandarana ina no lazaiko androany ina zavatra ho tenenina zafady de mba ohatra anareo ihany koa fa zao ny tadidio mety miakatra ny tensionko ny fieretako tory fa ny zava-mahafinaritra de voasoratra ny anaty boky fa zany anaosan'Andriamanitra androany na de mampiakatra tension ary ny fieretako tory misy olona zany mieritreritra hoe fa inona moa ny soa azo amin'io ary iny le tsy tatiny Jehova zao teny Jehova ao rehefa ho hitanao ary ny soa azo amin'io fa ny manompo ahy ihany no mahazo an'io soa io ary havana malala na any amin'ny fiainana mandrakizay samy hafa ny manompo sy ny tsy manompo na eto tany samy hafa ny manompo sy ny tsy manompo voatseninao nga le fijona vavolombelona teo ny biriky ny olona dorana tsy tratrany avandra zany ngely havana ho hitanareo ny tsy vidivininy marina sy ny tsy marina sy meloka sy ny manompo sy ny tsy manompo an'Andriamanitra io avahan'Andriamanitra io tao Egipta tompoko nisy tanàna ray atao hoe Gosena na avahan'Andriamanitra zay rehetra mipetraka atao fa tsisy aizina atao ny loza folo tsy nitsanga atao ny lalova amin'ny fanafahafatesana fotsiny zany Gosena zany ty teny aminao androany tena samy hafa ho ataon'ny Jehova samy hafa ny manompo sy ny tsy manompo azy azakivy ianao ataovy foana raha tsapanao hoe raha mbola ho an'Andriamanitra de ataovy ary ataovy amin'ny fonao rehetra aza mieritreritra ohatra aza ainao zany mieritreritra izy Jehova fa mijery foana hatramin'izay fa ny zavatra ataonao de zao hoe inona no ataoko an'i Jehova fa Jehova mandreo foana zay tenenao zay mba etaetanao zay mba vinavinanao zay etaetaponao de ataovy fa Jehova mihaino an'izany mino avarenao ny afatra androany tadidio ny boky firaketana sy ny boky fitadidiana fa misy foana io na hoela na hoaingana tsy maintsy hovakiana io boky io ary tsy maintsy hovaky eo ny anaranao ary raha mbola Jehova koa ny Jehova tsy maintsy misy valiny tsy maintsy misy soa valiny ny nanaovanao soa de ataovy foana ny marina manaova foana ny tsara fa io Andriamanitra io de Andriamanitra mijery sady mihaino de hamaly anao izy radio akiradio ny kantoka tonga amin'ny fizarana fahatsapana iza no izara fahatsapana afaka miantso sady nareo dia mizara fahatsapana tonga amin'ny fizarana fahatsapana isika dia manasanareo ary hiantso avy hatrany de izara fahatsapana alleluia Combien ça appelle là?
Alleloia. Aloha sy nasary kely ary a. Ao ary a raha efa ao ary a raha nampaviaina dia mila anao fitenenana. Inona ny azonao ambara dia inona ny azonao lazaina anao fitenenana. Mankasitraka pasterina ny fitenenana tamin'ny tompo pastera tsy teny tompontsika rehetrarehetra dia mankasitraka anareo menadà ihany koa tamin'ny toriteny tena nampahery be sy nampianatra nazahoana lesona be dia ny lesona ngezabe azoko androany dia hoe manaova foana ny marina satria ny zavatra ataontsika na tenentsika dia voarakitra foana, misy anjely manoratra foana ny an-danitra any dia tsy maintsy hivaly amintsika foana na tsara na ratsy ny zavatra ataontsika. Dia ny faharoa hoe ny fiaretana izay ataontsika amin'izao amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia hivaly soa any aoriana any. Dia fahatelo farany ilay hoe tena varan'Andriamanitra no manompo azy tsy manompo azy na ny eto an-tany na ny any an-danitra dia tena miavaka na ny amin'ny ara-nofo izany na amin'ny ara-panahy. Mankasitraka anareo aty tay Jesosy daholo. Alleloia. Mahampy koa ny fizarana fahatsapana dia mankasitraka ny zandrentsika dia Jesosy ania amary fitianao dia mitombotsitra sy fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny azon'ny tompo ranam-pavy aina. Alleloia. Bitro ho lafa manaraka indray tsika. Raha efa ao ary a raha latojo dia minazy avy hatrany ny fitenenana. Inona ny azonao ambara androany tojo anao ny fitenenana. Efa ao raha latojo dia tamin'ny Jesosy daholo tsy aretsa mankasitraka anareo menadà tamin'ny toriteny ny nahakasika na voalohany ilay tezam-baovao mila nataony ranam-paviliana teo ilay nitahin'Andriamanitra ny vatiny dia tena mahafinaritra hoe izy ny eto fa na dia ny vatiny aza tahin'Andriamanitra. Alleloia. Satria marina dia avahan'Andriamanitra ambanin'ny ankohonany. Alleloia. Dia tena mahakasika be anazy dia ny tenen'ny pastera tokoa tena nakasika be daholo. Ny fisonjovam-be ranam-paviliana koa raha tena nakasika hoe mandoto biriky dia ny nazy veriny tsisy varatra sisa raha zany dia maty teo ny afon'ny biriky dia simba fotsiny ny biriky dia tena saorana an'Andriamanitra. Dia nakasika koa tenen'ny pastera hoe Davida sy Natana no resaka dia Andriamanitra tonga dia namaly satria zany Andriamanitra dia eo foana dia mahenjy resahantsika foana dia mahita izay ataontsika. Dia nakasika anahy koa ilay hoe tamin'ny mpitoriteny teo ilay hoe na dia manao ratsy sy mijato aza ny mpanota dia vilainy dia fantatra ozy fa misy soa an'izay matahotra an'i Jehova. Alleloia. Dia tena hoe hitan'Andriamanitra zany dia soa ataontsika manosika mbola anao soa hatrany hatrany. Dia tainy Jesosy daholo tsy aretsa. Alleloia. Mankasitraka anareo menadà tamin'ny toriteny. Alleloia. Mankasitraka indrindranao raha latojo tanatin'izay fizarana fahatsapana izay dia Jesosy hamaly fitia dia mitombotsitra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny azon'ny tompo. Alleloia. Indray antsika bitro ho lafa manaraka indray. Alleloia. Izy indray ary manaraka ao. Raha efa indray ary marina tiana dia menanao ny fitenenana. Inona ny azonao ambara androany marina tiana. Tamin'ny pastera mankasitraka indrindra na ny fitenenana ny tena namarika anahy androany dia fijoroana fahavolongana nataony Zoeklina momba vadiny izany hoe tsy nahita asa mihitsy vadiny izany mandritry ny misy fotoana mandritry ny roa taona rehefa fijapelana fa vao vavaka Zoeklina dia tena hoe misy impact teo amin'ny fiainana zareo hoe indrindra hoe izany tena amin'ny fitadiavan'ny vadiny asa dia nahita asa ny vadiny dia ny olona rehetrarehetra izay tsy nanao tsy mitsinana azy izay no ohatra ny tonga dia ohatran'ny varina daholo tena ny tena ohatran'ny nanamarika anazy. Dia faharoa tena nanamarika anazy ihany koa dia ny afatra pastera izany hoe manaova marina foana ary asany andro variny fa ho tonga ny andro mikafona ny voky ny fahatsiarovana dia amin'izay fotoana izay tadidin'Andriamanitra ny zavatra ataonao tsika na mijery na miaina ny zavatra Jehova miaraka miaina ny resaka ataontsika amin'olona jery ny zavatra ataontsika na iza na iza dia
Misy sekretera ihany koa izany an, manao zavatra makamoty ohatry hoe makamoty ny zavatra ataontsika rehetra rehetra dia iny no raiketina ao boky fitsarovana dia izany an asa matahotra asa manao an'izany za fa marina foana nefa tsara foana ny fahazana ny olona manao ratsy izany fa namory dessin izay olombelona za vita ny mamaky io fa vao maika koa Andriamany mankasitraka ny rehetra ahitana zavatra voany izany dia tena tompo daholo dia mahery bebaherina rehetra iny ka efa rivona reo tompo. Alleluia, mankasitraka indrindranao a marina tianatana tazay vavaka fizarana fahatsapana manabe izay dia Jesosy ania hamaly fidianao a dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia maheriza foana amin'ny asan'ny tompo marina tiana. Alleluia. Indray antsika ampiditra olona fanaraka indray a dia raha ohatra efa tafiditra ao a raha fitsika Rodriguez dia misika fitenenana nanao fitenenana Rodriguez. Mankasitraka pasitera nanome fitenenana dia nanome tanana Jesosy atsika rehetra dia mankasitraka amin'ny tenina Andriamanitra ahita fiandohana aloha dia ho averiko kely ilay fitsaboana fa satria tena fandraika be tamin'ity fiteny androany ity ilay izy efa fampaherizana antsika fa ny ato amin'ny andramoka izao rehefa sabata dia misy comportement zoom dia misy vavaka ao atin'ny fananten'Andriamanitra raha dia misy fangataham-bavaka atao izany dia izay no nandro brika nandeha ambomalaza dia tamin'ny sabata iny ny fandoroana brika ho antsika izay mamalaka fidinda ihany faharoano ary dia tena andrasana mitoy izy ireny dia reo tokany rivotra dia misy zavatra anakomanana azy rehefa hoe mitroka be indrotry mba ampilandy brika tsy ho mahila fa mila miandrisana eo izany dia tonga ny zavatra moa izany dia nandropiko vavaka tamin'ny pasitera hoe mandeha brika izay dia tena hoe fahagagana ravana ao amin'ny fotoam-bavaka ao dia pasitera moa izay nisy miteny moa izany any Madagasikara tapatapaka be ny fanekitiny avo be mihitsy ny orana dia za zany tsy nananyeritreto hoe any an-toerana misy an'ilay brika hoe misy orana be dia za moa tsy nanontany mihitsy moa zareko koa izany tsy miteny anahy rehefa ilay sabatany hoe sabata izany dia mandeha tao fotoam-bavaka dia vita ny fotoam-bavaka dia ity amin'izay fahagagana omaly amin'izay za vao nandeha omaly amin'izay za vao nanontany fa hoe nanavona izany brika tamin'izany izy avandra izany dia ny teny voalohany teny ilay zanaka voninahitra ho izy vao n'Andriamanitra fa tena hoe fahagagana dia ratiny dia efa ahoana dia any amin'ilay toerana izy havana misy hoe eo amin'ilay hoe ambonitremo mena varatra tonga dia hoe avandra sy rivotra be ary avandra ho tena vaventy be potipotika daholo be dia be na trano na inona tany na hazo na iva tena hoe potika dia eo amin'ilay ambotra amin'ilay anatsimo eo izany ny any amin'ny tanàna misy ilay andorana ilay brika anay eo amin'ilay atsimo izay dia tena hoe tena ohatran'ny hoe nampian'Andriamanitra ny sasatra tonga dia orana maivana kely izany dia menatiny tany amin'ny toerana misy an'ilay brika dia ilay brika nefa ilay afo ilay tena hoe dorana ilay miakatra be izany dia tsy nanina izy fa dia mirehatra tsara tao tena hoe mirehatra fa raha toka dia avandra sy rivotra dia potika tena hoe potika ny tapony izy dia na ilay izy koa maty dia faty be mihitsy fa tena hoe nanehoan'Andriamanitra fahagagana dia orana kely ny tany misy an'izy dia mirehatra tsara ilay brika dia mankasitraka bitabiana tena amina fitabiana-bavaka sy ny korupsionary dia voninahitra n'Andriamanitra ny fandraitaritra izany dia ny zavatra tena nakasika pianina izany marina manotandromany fa ny fisandrasana sy ny voninahitra dia tsy maintsy hovakiana rehefa tonga fotoana anokafana mitotetiketany sy mba ho voasoratra ny nasity dia iny Jesosy daholo. Amen. Alleluia, mahambe izany fizarana izany Jesosy hamaly fity tombositra sy fahasoavana hatrany nampavy Aingonirina Rodriguez dia Jesosy hamaly fity ianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany.
Hirira anankiray avatra antsika dia tonga diditra amin'ny vavaka dia vavaka ny firenena dia tapitra ny fandaharana. Halleloia. Hira raisy izy maretatra amin'ny farany. Tototsika tety hoe tsy ho verimaina. Halleloia. Tsy ho verimaina na izao fiareta-toronao zao fa sy Andriamanitra valiny tokoa. Halleloia. Dia aorian'izay tsika, aorian'ny tetikitsika dia hivavaka dia hamaraparana ny fotoana. Halleloia. Ianao finatao. Trazynao tompo dia andrasako foana na dia tsy mamontsy naza miaviavy dia mbola matoky anao ao na toa tsy mety avoko zay rehetra tao dia menao fa mahay anao natao pinavoko ny lalan-kale dia menao fa mbola misy lalana misokatra ho ahy. Na dia tarika trazynao tompo dia andrasako foana na dia tsy mamontsy naza miaviavy dia mbola matoky anao ao na toa tsy mety avoko zay rehetra tao dia menao fa mahay anao natao pinavoko ny lalan-kale dia menao fa mbola misy lalana misokatra ho ahy. Tsy ho verimaina tompo ny rano masoko latsaka ny lohaniko ny koka ny vavaka ny taraina taminao ndray andro ary mitonga ny anjely itondra vary vavaka imanjany fifalinao ary yahita ny famonjenao. Tsy ho verimaina tompo ny rano masoko latsaka ny lohaniko ny koka ny vavaka ny taraina taminao ndray andro tonga ny anjely itondra vary vavaka imanjany fifalinao ary yahita ny famonjenao. Tsy misy fiteny fa nitsapako ny tompo Andriamanitra mitendro tsy midera fa ny fiteny to manasa fa nahiko ny marakarena inoko farinay Andriamanitra indray andro ary mitonga ladatra. Tsy ho verimaina tompo ny rano masoko latsaka ny lohaniko ny koka ny vavaka ny taraina taminao ndray andro tonga ny anjely itondra vary vavaka imanjany fifalinao ary yahita ny famonjenao. Tsy ho verimaina tompo ny rano masoko latsaka ny lohaniko ny koka ny vavaka ny taraina taminao ndray andro tonga ny anjely itondra vary vavaka imanjany fifalinao ary yahita ny famonjenao. Ndray andro itondra vary vavaka imanjany fifalinao
yahita ny famonjenao fifaninao yahita ny famonjenao. Alléluia. Misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny fataterahana fotoana teto androany a. Misaotra satria nombanay teto dray ianao androany a. Tahinao ny connexion, tahinao ny fitaovana rehetra na ny teto aminay na ny tany atokantrano tsirairay avy tany dia ndray tsy mbola maharitra hatramin'ny farany. Alléluia. Misaotra Jesosy a, misaotra Jehovahandriamanitra, misaotra ny amin'ny anjelinao zay manoratra ny boky. Raketo indray amin'ity androany ity anatin'ny boky fitadidiana Jehova, fa teto ny Anamaensoa, teto Iran'olo Solga, teto Rosemina, teto Atinolina Suzelle, teto Lina, teto Marina Tiana, teto Razana Soa Sylvie, teto Erika Rak sy ry Tsiriamboaramiel sy ry Marie-Jo sy ry Razana Soa Sylvie sy ry Berthe Sava sy ry Kadaka Malala sy Sen. Amen na Jesosy a. Irao ny anjelinao anoratra an'izany ao amin'ny boky fitadidiana. Fanao elana ho aingana sy maintsy isitraka ny tombontsoa an'izany zay. Diso ny olona miteny fa tsisy tombontsoa ny mivavaka. Fa zay mahita an'izany isan'andro isan'andro. Ny vokatry ny fivavahana nataonay 5 taona lasa, zao hoaninay amin'ity androany ity zao. Halleluia. Ary fantatray fa mbola ho avy ny vokatry ity firetan-toronay androany ity. Sy ny fandehananay mahitsy foana trehanao tamin'ity andro androany ity. Tsy maintsy ho avy indray ny fitadidiana an'izany. Misaotra Jehova. Anterana azy misaotra tsy voninahitra anao fa taio izany teny izany mba tsisy ho ratsaka an-dalana. Fa tsisy ho voatsainiko ny vorona-pihaza fa tena hoe anirisa moa ty anatin'ny fonay ilay tany lonaka ambany riny ny teninao. Misaotra Jesosy eo. Alléluia. Amen. Isika fitenena ndranabatsika mihaja amin'izao fotoana izay vavaka amin'ny firenena. Mihaja anao fitenena. Alléluia. Mankasitraka pasteur ny fitenenana dia mbola hiara hivavaka isika famaranana ny fotoana sy ho an'ny firenena. Jehovahandriamanitra rainay tsara indrindra mitera sy mankalaza anao zay Jesosy satria tanteraka sy lavoraro ny fotoananay teto androany tsy tapatapaka ny connexion fa teo ny fanatrehanao niazona sy niay an'izao fotoana izao dia isaoranay anao zany. Ary isaoranay anao ihany koa ny teny izay nahavombanao amin'ny mpanomponao fa tena mampahery mahakasika Jesosy tena hoe mahavelom-bolo Jesosy satria tena hoe horaketinao amin'ny boky ny firaketana miasa fanompoana rehetra izay ataonay Jesosy dia tena isaoranay anao zany satria misy valiny avokoa ny fisasarana rehetra izay ataonay amin'ny fanomponanao satria ianao dia Andriamanitra manavaka ny manompo anao sy ny tsy manavaka ny manompo anao sy ny tsy manompo anao ary manavaka ny marina sy ny meloko ianao Jesosy. Dia tena isaoranay anao zany teninao zany satria mampahery anay ny teninao Jesosy fa ny teninao no tena mahatonga anay ho velom-bolo tanteraka ary mahatonga anay tena hoe iraikitra amin'ny fanaovana ny marina, amin'ny fanaovana ny tsara eo anatrehanao satria dia voasoratra eo amin'ny boky ny fitadidiana avokoa ny zavatra rehetrarehetra izay ataonay ety ambony tany Jesosy dia mbola te hitoky hanome toky anao foana izay fa andeha amin'ny marina hanompo anao satria misy valiny avokoa ny zavatra rehetrarehetra Jesosy izay ataonay amin'ny fanompoana anao. Dia amin'izao ankehitriny izao kosa Jesosy dia mivavaka ho an'ny firenenay etireto anatrehanao Jesosy mba andeha amin'ny fahatahorana anao, amin'ny fahamarinana anao ary hanompo anao tokoa ka izy valiny lehibe Jesosy ny fanomponay anao satria ianao dia Andriamanitra miaino sy mahita ary miteny sy mamaly an'izay rehetra etaetam-ponay. Dia engany ianao Jesosy tena hoe ny etaetam-pony malagasy tsirairay avy dia ho tonga eo anatrehanao ka ho valinao Jesosy eo anisany ho tanterahanao aminay izany teninao izany ka raha manao ny tsara izay, raha manompo anao izay dia ho raiketinao amin'ny boky ny firaketana ny anaranay dia mba hatovy anisan'izany ny firenenay Jesosy mba ho soratany anjely amin'ny boky ny fitadidiana ny anarany izay rehetra manompo anao, ny anarany ny olona tsirairay avy eto amin'ity firenenay ity izay mitady anao marina tokoa. Dia raha isaraketo indray izay Jesosy amin'ity alina ity dia apetraka feno am-pelantananao ty alina manginy ity Jesosy mba ny fanatrehanao, mba ny fiarovanao, hanome anay toromaso mamy ianao dia apetraka am-pelantananao koa ny ampitsinay dia tera sy ny aza ary ny voninahitra ambony indrindra izay zarainy natolotra anao. Alleluia. Amen. Alléluia. Mankasitraka indrindra anao ranavavy mihaja tao anatin'izay fizarana tao anatin'izay vavaka mamy
ho an'ny firenena izay dia jesosy any amary fitianao ambositra sy fahasoavana hatrany misaotra betsaka ny tranam-bavintsika linata mitoro-teny mamy be alleloia jesosy koa mary fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany mariza foana amin'ny asany tompo dia misaotra maria angelata mivavaka mamy be koa nanomboanao fotoana dia jesosy koa maly anao araka izay nataonao amary fitianao be dia be jesosy dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia misaotra nareo rehetra izay nizara fahatsapana fa mamy be ny fizarana fahatsapana rehetra dia tsy adinona rehetra izay tonga niaraka taminay teto ny aritory aza matahotra tadidio fa voasoratra anaty boky firaketana ny firetatorinao ny arerahanao teto androany mety hainy tompo daholo raha mbola sotonga amin'ny roan'andro jesosy ka tahiny tompo vilana somatsara isika dia eo rehetrarehetra rapitso amin'ny sivy sasany tahaka izao akiradio point radio 245.com akiradio point radio 245.com afahana meno nonjabeo akiradio misy totezaka andiny telo amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ralina sa mety hainy tompo daholo mahay resika tsiraiavy alleluia amen